miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ilay anarana lehibe indrindra dia amarantsika androany ny amin'ny fizarana kely nandritra n'izay herinandro zay, iza moa fitinana kely izy, ary ny amaranina azy indrindra dia ny amin'ny hoe ahoana ny afahako miaina feno le mahay izao aho. Tsarao fa ianao dia personne, ianao olona manana ny may ianao ary ny may ianao dia Kristy Jesosy. Efa nateraka indray ianao dia teraka atao anatinao koa zay izao zay izy lay toetra ao anatinao. Fa izay kory tsy zavatra tahaka ny hoe milina ianao, tsy hoe milina ianao, tsy araka le fiteny robot, tsy zay akory, tsy mandeha ho azy eo akory ry havana. Mila raisina dia mila iainana, dia mila iorenana, dia mila hitomboana lay identitéako ao amin'ny Kristy Jesosy Tompo. Lay izao zay izy no mamaritra izao aho. Raha le izao araka ny nofony manjaka india ambarany amin'ny teny grika ego, dia misy fifandonana foana, nofo manohitra amin'ny fanahy. Ino mantsy le tena hoe atao hoe nofo, tsy tia kory ny nofo, fa le iza materaka araka ny nofo. Ino manohitra n'Andriamanitra. Ary zagaga ianao raha misy ady matetika atrehanao tandrify amin'izay, satria iny dia te hipongatra foany te handray ny fahefany, fa ianao kosa miteny iainako le tena mahay izao aho. Mampalahelo ny olona tsy miaina ny mahay izy azy, fa iaino ny mahay ianao anao. Tsy mety hoe lehilahy ianao dia tsy miaina n'izay le hoe lehilahy, fa lasa maka toerana sy tsy tandrify ianao ianao. Olon-dehibe ianao dia lasa zaza ny fisainanao, zay le olona tsy miaina ny mahay izy azy, fa iaino ny mahay ianao anao. Izao zay izy ny mahay ianao anao. Zanak'Andriamanitra, mpandova, mpiray lova amin'i Jesosy Kristy, raha ny fiainana mahakasika ny tany taranaka Abrahama, fa ianao koa mpandova fiainan-danitra, dia ny ity dia efa miainanao io. Ianao dia zanaka malala, iaino ny mazanaka malala anao. Raiso am-pinoana le izy, raiso am-pinoana. Ny finoana zany dia fiorenana amin'ny izy amin'ny Hébreu 4:1 fahatokinany amin'ny zavatra antenaina. Koa satria le izy tsy hita maso dia zavatra antenaina, dia ny finoana no hidiranao amin'ilay zavatra antenaina, dia lasa miseho hita maso amin'izay le izy. Avy eo zay mahatonga anao lasa manana fifaliana, manana fiatamana, manana fitsara. Dia nisantsika midira foana no manjara lova fa izy amin'ny ianao zay foana ambarao, saka mijery fitariny izy aminao. Malahelo ianao avereva zanaka malala, tiany ny tian'Andriamanitra, sakay zany Jesosy Kristy anambarany zava-miafina, anehoan'ny fitiavana tantanany. Mihoatra noho ny fitiavako ny tenako, mitiavany Jesosy Kristy aho. Mihoatra noho ny itiavako ny zanako, mitiavany ny ray aho. Ary ny fanazy amin'iny aho dia fanahy fitiavana. Ary zay nambarany tamin'ny mpianatra, mila didinareo, didy vaovao no meko anareo, tsy didy tranainy fa didy vaovao. Inona le izy? Dia nifankatiavana reo. Tokony Jaona apôstôly tomoera amin'ny fitiavana, tomoera amin'ny fitiavana. Ary zao ny fitiavana tsy nitiavantsika n'Andriamanitra, fa ny nitiavany antsika. Dia isika ho izaty satria izy efa tia taloha. Mbola miainao anatin'ny nofo aho zao, indray dia lazana fiainana ity ambony tany, fa tsy handeha araka ny nofo. Le mandeha araka ny nofo dia mbola izao foana no mitady anjaka.
fa le mandearaka ny fanahy kosa dia le izao zay izy Kristy velona tonana izy ny manjaka iainako zay. Ny Paoly apôstôly rehefa niresaka mafitsanganany maty izy zany hoe namitiny ny momba n'le mandrak'izay izy ko amin'izany ry malala fiorena tsara, le fiorenana tsara fiorenana ao mitenin'ny Kristy satria ny finoana ozy dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ary misy mandreny teny kotsika mankatoy izany dia oharina amin'ny lehilahy endry izy nanorina ny trano teo ambony vatao avy ny rivotra avy ny olo-tany avy ny tafiotra ny ranobe tsy maintsy naretra tsy miorina teo ambony vatolampy. Indrindra koa araka ny ten'Andriamanitra hoe ny zava-dehibe ozy tsy ampiorenina amin'ny hanina na amin'ny zavatra ivelany na amin'ny fanajana andro toy izao na toy izao ny finoana fa ampiorenina amin'ny fahasoavana. Tenin'Andriamanitra zany tsy manaraka ny aloko ny zavatra ho avy fa manaraka n'ilay tenany dia Kristy, fifandraisana amina persona zay le fiainana kristiana zay ny afano miainany maianao anao le identité anao tsy salovana identité an'olona mbola veriko indray hoe identité an'i Jiosy na ny Hebreo fa le identité anao any Kristy ianao any Kristy. Rehefa vita ny tantaran'ny fiangonana zay vao hitodika ny amin'ny fireneny Israely amin'izay Andriamanitra iny le antsoina hoe dispensation hafa indray rehefa ampakarina ny fiangonana. Noho izany apetrao amin'le tena tokony no misy azy ny tongotrao fa raha hisabaka ianao dia hisamaka ianao be diabe ny mpino sahira an-tsaina no ny antony tsy mipetraka tsara amin'le identité ametran'Andriamanitra azy. Ny identité anao dia Kristy, hitafio Kristy, hitafio Kristy zay ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Aza miany amin'ny nofo zany hoe le izaho zay ny tiany ambany fa tsy dia le tsy mihinan-kanina tsy matory tsy zay akory le aza miany amin'ny nofo fa le izaho voninahitra lay reharehako lay sitrapoko iny le izaho raha vo iny ny avelonao anjaka dia nyteratra maty ianao fa raha le izao zay izy lalana sy fiainana ry fahamarina navelonao anjaka ao tsara ianao zay amin'le identité anao ary iainanao feno le maolo-tsambatra anao raisina ampinoana iorenana anatin'ny tsara zay tiany fiadanako anareo, fiadanako no avelako anareo tsy taka ny fanomeny zao tontolo zao. Ary ny farany dia zao ny tenin'Andriamanitra mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana any Kristy Jesosy tompontsika, mitombo amin'le fahasoavana. Le fahasoavana nomeny itsika dia hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jaona toko voalohany ny fahaenina folo tamin'ny fahafenono no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana tamin'ny fahafenono. Famonjena raisinao io feno tsy mila nampiana tsy mila nalana voavonjy mandrak'izay zay mino azy vao vela heloka mandrak'izay tsisy anampino tsy avy aminao io fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra ny raisina tamin'ny finoana dia iorenana zay le izy iorenana ampiorenina ao amin'izay fahasoavana zay ny fo dia mitombo amin'izay fahasoavana zay handroso pisorona ianao dia handroso amin'izay mafy zay fisoronana izay satria pisorona ianao tsy hoe hisorona dia amin'izay lasa pisorona efa pisorona mpaminany efa mpaminany miainanao zay milazany atsara n'ilay ny antso miala tamin'ny aizina amin'ny fahazavany mahagaga taranaka voafidy firenena masina efa masina fa tia miaina n'izay fahamasinako zay efa noamarinina dia tia miaina amin'izay maolona noamarinina izay dia iainako le izy
zany hoe miaina n'le maizao fa tsy hoe ataoko izay tratrarako an'izay efa ao anatin'izay fa iain'ilay izy itokio mitomboa fahasoavana sy ny fahalalana any Jesosy Kristy tompitsika sy mpamonjy zany natoka azy nanohatra ny teny zao ny mofo naina mofo zany hohanina isan'andro